Amen. Miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy ry havana, ary ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy, ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia faly izay faly ny tenanay izany mbola tapahoana indray tsika androany afaka mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, hifampizara ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanarahana ny Tompo, ahafahantsika mandroso mandrakariva ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny voninahiny. Ny lohateny alohan'ny vavahantsika hitondrantsika mivavaka izany izay fampizarantsika androany dia hoe halan'ny olona na halan'ny Satana ianao rehefa manana na itoeran'ny fanahy masina. Halan'ny olona ianao rehefa manana ny fanahy masina na rehefa itoeran'ny fanahy masina, na halan'ny Satana ianao rehefa itoeran'ny fanahy masina. Izay zany no ifampizarantsika androany, ka dia hivavakantsika miatrahantsika izany izao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy fanahy masina, midera mankalaza manome voninahitra anao mandrakariva ny mpanomponao, afaka midera sy manome voninahitra anao eto ary afaka miresaka aminao ankehitriny. Satria Andriamanitra mora antsony ianao, Andriamanitra mora azy ianao, Andriamanitra mihaino vavaka, maly vavaka ianao tokoa. Ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay, ka dia manjaka ianao aminay, mitoery ianao ankehitriny, ary eo ka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao. Esoritra tsy avy aminao rehetra ninona fanelingelena nataon'ny Satana amin'ny saina, amin'ny fanahy, amin'ny zavatra miseho rehetra, na iza Jesosy na amiko na amin'ireo mpanomponao izay mihaino ankehitriny, dia aoka tsy hanakely, tsy hanapahefany izany, aoka ny ranao soa andrakotra anay, ary ny fahinao masina no hiteny, ampiteny, ampahafantatra anay ny sitraponao, ka dia mitenena mandrakariva araka ny fombanao, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sotra Tompo, aleloia, amen. Amen. Dia araka izany ny lohatenintsika izany dia manambara izany hoe halan'ny olona ianao rehefa manana ny fanahy masina, na rehefa toeran'ny fanahy masina. Mety azo tenenina koa hoe rehefa nividian'Andriamanitra, rehefa tena hoe manolo tena ao anatin'izany hoe fahamasinana izany ianao, dia manomboka tonga ny fankahalana, na ny fanenjehana, na ny fanaratsiana. Ito izany ny olona ny tenena eto. Satana moa izany no tena endriky ny fankahalana sy ny tsy fitiavana io, fa io olona io tsy hoe ny olona fiarahamonina fotsiny, fa matetika izy io dia miainga ao amin'ny ankonana, miainga ao amin'ny fianakaviana, miainga koa atao mihitsy ao amin'ny mpiara-mivavaka, raha samy mpiara-mivavaka miara-manompo izao ary, ka rehefa tonga ny fanahy masina miasa manokana amin'ny olona iray, dia tonga ny fankahalana sy ny fanenjehana, na dia eo amin'ny samy mpiara-mivavaka ary indrindra. Ka izay zany no ifampahirizantsika androany, mila tsy atao hoe mila mitandrina, fa lalana andalovantsika izay manompo amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana izany, ka dia ny Tompo no mampahery antsika androany. Ny ten'Andriamanitra izay raisintsika dia ao amin'ny Genesis 7:30 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 1:10 ihany no vakiantsika. Genesis 7:30, ny 1 ka hatramin'ny 1:10 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nonona tany amin'ny tany nivahiniany rainy i Jakoba tany amin'ny tany Kanana. Eto amin'ny baiboliko moa izany dia misy lohateny hoe ireo nofon'i Josefa. Izao ny tantaran'i Jakoba, ny taranak'i Jakoba azafady, izao ny taranak'i Jakoba. Rehefa 17 taona i Josefa dia niara-ny ondry tamin'ny rahalahiny izy. Izy moa dia zaza niaraka tamin'ny zanak'i Bila sy ny zanak'i Zilpa, vadin'i Jakoba rainy, ary Josefa dia mpitati-bolana tamin'ny rainy. Tian'i Israely mihoatra noho ny zanany rehetra i Josefa, satria zanaky ny fahaterany, ka nanaovany akanjo misoratsoratra. Noho ny hitany rahalahiny fa i Josefa no tian'ny rainy mihoatra no izy mirahalahy avy, dia nankahala azy izy ireo, ka tsy afaka nilaza teny tsara taminy.
Ary nanofy i Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny dia vao maika nankalan'izy ireo azy izany. Izao no lazainy taminy mba henohy kely ange izao nofy izao, indro name amboara-tany an-tsaha isika, ary indro niarina ny amboarako sady nijoro, ary indreo nilahatra manodidina azy kosa ny amboaranareo ka niankohoka teo anatrehan'ny amboarako. Dia hoy ny rahalahiny taminy: moa va izany anjaka aminay tokoa ianao? Sa hanapaka aminay tokoa ianao? Vao maika nankalain'izy ireo azy izany nofiny sy ny teniny izany. Dia nanofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny, hoy izy: indro nanofy indray aho, ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kintana 180 niankohoka teo anatrehako. Nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany, ka niteny mafy azy ny rainy hoe: inona izany nonofisinao izany? Moa ho avy koa va ao sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin'ny tany eo anatrehanao? Dia nialina azy ny rahalahiny, fa ny rainy kosa dia nitadidy izany zavatra izany. Amen. Izany teny izany teny tantara tena atao hoe mahafinaritra ve? Fa tena tsara fantatra. Eo aloha raha mamaky ny Genesisy alohaloha kely eo zany tsika, manomboka ny 1:30 mba tonga ny 7:30 dia tantaran'ny Jakoba, tantaran'ny Isaka, tantaran'ny Esau sy Jakoba moa zany indrindra dia ny tantara na ny fanambadian'ny Jakoba avy eo. Dia avy eo tonga amin'ity 7:30 ity tsika mitantara ny amin'ny niverenan'i Jakoba, satria niady tamin'ny rahalahiny Esau izy. Dia niverenany tao amin'ny tany Kanana izay nisy ny rainy. Izany nahatonga an'ilay fampidirana teo, ary nonona tany amin'ny tany nivainy ny rainy Jakoba, tany amin'ny tany Kanana. Arak'izay tantara kely izay dia vakiko ihany angambany aloha ny Genesisy toko 17, ny 4 fotsiny no raisintsika, afantarantsika hoe nisy zavatra niseho teo aloha teo. Hitantsika arak'izany fa ny atraty amin'ny 17 aty dia mitantarany amin'ny Esau sy Jakoba ny momba ny hoe fiainan'izy ireo tamin'ny tantaran'ny Isaka zany. 17 ny 4 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Na 1:20 azafady amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nankahala any Jakoba i Esau noho ny tsodrano izay nomeny rainy azy. Dia hoy Esau anakapo: efa tombotra ny andro fisaonana anikaky ka vonoko i Jakoba rahalahiko. Zany no ilazantsika fa araka ny lohateny moa zany dia nisy tsodrano, name tsodrano manokana any Jakoba ny rainy, izay io moa zany efa namidiny Esau tamin'ny fizokiana, tamin'ny lasopy sy zany nanakalozany azy. Fantatsika fa izy rahalahy dia kambana, Jakoba tiany reniny, Esau tiany rainy, nefa dia efa niady ireo, ary efa nisy tenin'Andriamanitra nanambara fa i Jakoba no fidiany. Mahagaga moa zany Andriamanitra rehefa mifidy olona, araka ny tenintsika teo fa mifidy olona izy, mifidy ny olona rehetrarehetra izy, ary ny olona koa dia sainy misafidy. Izay ny tenin'i Jesosy. Tonga izy mandondona eo am-baravarana, fa anjarantsika no mamoha ny varavaran'ny fontsika, na handraitsika na tsy handray, fa tsy manery atsika zany ny Tompo. Ka rehefa mifidy kosa nefa izy, tahaka ny fidianan'ny mpianatra 12, dia tahaka izany koa ny fidianan'Andriamanitra
tahaka ny fidianany an'i Jakoba eto dia tahak'izay koa ny fidianany an'i Josefa. Mahagaga hoe naninona no tiany Josefa ozy izy ny tiany Jakoba manokana i Josefa dia noho izy hoe azony tamin'ny fahanterany. Zay ilay teneniko teo, tsara zany tsika mamaky ny atsipiriany amin'ny tantara fa ny tantara rehefa nankalainy Esau Jakoba dia nitsoaka tany amin'ny rahalahandreniny Labana, dia tany izy no nahita ny vadiny. Tamin'ny voalohany tokony nakavady an'i Rahely izy zany, nefa tsy omeny Labana fa ny zokony Lea aloha no omeny ho vadiny. Dia eo zany no raha fampianarana iray na hoe toriteny na fampahirezana hafa ihany koa ny ahafantarantsika fa Jakoba dia nividian'Andriamanitra manokana. Mbola vakiantsika moa zany tena Andriamanitra momba an'izay avy eo fa izy ilay nataony hoe Israely. Ary io Jakoba io tamin'izany mbola fomba teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany dia vehivavy efatra, reny efatra zany no niteraka ny atao hoe Israely. Ny taranak'Israely ireo izay 12 lahy dia vehivavy efatra samy hafa. Ary ny vehivavy arak'ilay teny teo ilay Rahely izay tiany, tena nahatonga anazy tena hoe nifikitra tao amin'ny Labana tao zany, niasa sy nifofotra tao dia azony zanaky Rahely voalohany. Saika tsy niteraka izy io. Ery ambony any amin'ny afany ary dia voateny mihitsy hoe Lea izay vadiny voalohany nomen'ny Labana zany dia efa niteraka fa Rahely dia momba. Kanefa dia niteraka ihany izy taty aoriana, niteraka roa lahy izy Benjamina ny anankiray zany ilay farany. Fa Josefa dia tena zanany voalohany ary zanaky Jakoba tamin'ny fahaterany. Fa nieritreritry izy tsy azo zanaka intsony ary amin'ny teny Hebreo moa zany Yosefa. Izay mahatsara ny teny gasy tsy mifanalavitra amin'ilay Yosefa mifanonona azy amin'ny teny Hebreo Josefa. Dia ilay zaza azo atao hoe amin'ny dikany hoe ilay zaza fanampiny, ilay nampiany, ilay fanampiny tamin'ireo zanaky ny Jakoba teo aloha zany dia izay ny antson'ireny azy. Araka ny teneniko teo mila mamaky ny eo alohantsika ahafantarantsika ilay tantara manontolo fa tsy ho vavaky eto zany amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa araka ny lohateny dia le fankalan'ny olona, halan'ny olona isika, ary indrindra amin'izao fotoana izao zany tsika fa manana ny fanahy masina izay efa fantatsika zany ny fampianarana dia Satana izay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra zany no miasa ao anatin'ny olona mitondra ny fankalana. Izay mahatonga antsika hoe tsika tsy miady amin'ny nofo aman-drao izy fa miasa amin'ny fanahy ratsy izay eny amin'ny rivotra. Ka raha misy olona mankala antsika zany noho izay safidy manokana sy antson'Andriamanitra manokana ao amintsika izay zany fa safiditsika koa mandeha amin'ny fahamasinana izay hankalan'ny olona antsika satria ao amintsika ny fanahy masina, dia anjaran'ny olona zany izay. Efa napetraka Andriamanitra amintsika tsirairay avy ny amin'izay hoe safidy tsika tsirairay avy no hitoeran'ny fanahy masina amintsika koa na hialan'ny fanahy masina. Ka ny tsirairay avy zany dia samy manana ny safidiny hoe na tsika hitoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra na hitoeran'ny fanahy ratsy, zany hoe mitohy hatramin'ny fankalana. Amin'ity tantara ity zany dia na tsika mipetraka eo amin'ilay mitovy amin'ilay rahalahin'i Josefa, ilay mpankala sy mpanenjika, na mipetraka amin'ilay hoe hitoeran'ny fanahy masina izay nahazo tso-drano sy nahazo ny fahasoavana. Eto azo atao koa ny lohateny, izay ny teneniko hoe be da be ny lohateny na fampirezana azo zaraina hoe miteny amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra. Be da be ny fampianarana sy fampirezana efa zafady efa nozaraina ao anatin'ny amin'ny vidéo, amin'ny
amin'ity YouTube ity zany hoe ho avy Jesosy Kristy mibebay ianao. Ny amin'izany hoe miteny amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra. Ary ny mpanompony izay miara-miasa, miara-mizara amin'izao YouTube izao dia tena vangin'ny Tompo amin'ny nofy. Ary be dia be tsika ny vangin'ny Tompo amin'ny nofy fa misy no tsy mahafantatra na misy ny tsy mahalala ary indrindra koa zany arakaraka ny toe-panahintsika. Na ny Tompo mampitandrina raha mbola tsy ao aminy ianao tsy manana ny fanahy masina dia mampitandrina izy. Fa raha tsy mifanahy masina arakaraka ny fiainantsika io dia hita ety ivelany ihany koa. Raha tena mifandray amin'ny fanahy masina ianao dia fantatrao fa nofy avy amin'Andriamanitra zany. Fa raha fanahy ratsy ny devoly koa dia mampanofy, dia mahay mitantara fa maro manome fahagagana koa ary. Mety mahatonga hoe tena hoe mampiseho zavatra mitovy. Fa ny nofy izay avy amin'ny fanahy masina dia omeny ny olona izay tiany, izay nifidiany, izay toeran'ny fanahy masina. Dia arak'izay vakiako ihany angambany tiako andohana satria mety tsy iverenantsika intsony ny amin'ny Joela. Joela toko 7 izay fantatsika tsara. Ny Joela toko 7 andiny 1 ka hatramin'ny 2. Izay ihany angambany vakiantsika fantarantsika hoe inona moa zany ilay famangina atao amin'ny fanahy masina ho antsika ihany koa. Aminaran'i Jesosy rehefa afaka izany dia handrotsaka ny fanahiko amin'ny nofy rehetra aho, dia haminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, hanofy ny zokiolonareo ary hahita fahitana ny zatovinareo. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza amin'izany andro izany dia androtsahako ny fanahiko. Zay zany amin'izao fotoana izao, efa tamin'izany tsika miteny hoe Andriamanitra io tsy miova hatramin'izay ka hatramin'ny taloha ankehitriny dia mbola omeny izany. Ary amin'izao fotoana izao no efa nandrotsahany fanahiny. Fantatsika izany amin'ny asan'ny apôstôly tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ho an'ireo mpianatra, ho an'ireo vahoaka, ho an'ireo mpanaradian'i Jesosy. Dia tahaka izany tsika tsirairay avy rehefa manaradian'i Jesosy, rehefa mandeha araka ny sitrapon'ny Tompo. Ireo mpianatra ireo tena nafantatra an'i Jesosy Kristy, nianatra ny amin'izany, nanaradian'i Jesosy, nafantatra azy dia nanantena ary nino an'i Jesosy Kristy koa. Izay vao nahazo ny fanahy masina. Ary ireo mbola averintsika foana fa natao batisa tao amin'ny rano ireo dia izay anisany ihany koa andraisantsika ny fanahy masina. Satria amin'izao fotoana izao mahamenatra ary na mampatahotra na enjehana ny olona rehefa miresaka fanahy masina, satria le fiorenana mihitsy, fiorenana ara-pivavahana mihitsy zany no manakana ny olona tsy handray ny fanahy masina. Io fanaovana batisa io ry havana zava-dehibe io ka ajoboka amin'ny rano no tiako tenenina. Olon-dehibe tonga saina mibebaka sy niala tamin'ny fahotany andraisanao izany fanahy masina izany, ahitanao amin'ny fanahy masina. Dia toizako amin'ny 7 sady tian'Israely mihoatra noho ny zanandrehetra Josefa satria zanaky ny fahaterany ka nanaovany akanjo misoratsoratra. Tsy andray androany raha sitrapon'ny Tompo dia mbola hifampahery anazava ny amin'izany hoe akanjo misoratsoratra izany tsika. Eto mety tsy handeha lavitsika satria io akanjo io dia akanjo manokana izay nozairina ho an'i Josefa, namboary manokana indray. Ary io dia efa filazana sady hoe olona voafidy, akanjona mpanjaka any amin'ny famakiana hafa any tsy vakiako androany fa misy rehefa voahosotro mpanjaka na amin'ity ihany ary amin'ny tantaran'i Josefa ihany ary rehefa
nosoranao lasa prime ministre izy avy eo mpanolontsaina sy tompon'andraikitra ambony dia akanjo hafa mihitsy no nosalorany. Ka ty akanjo ty io resaka akanjo io zany hafa koa io. Rehefa miaraka amin'ny tompo ianao araka ilay teny teo voadio dia tsy ianao intsony ny velona araka ny tenin'ny Paoly, tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona. Ary io akanjo io tahaka an'ilay akanjon'i Jesosy. Jesosy dia tena ny akanjony tsisy zaitra, tsisy ninona fa akanjo hafahafa spesiala araka ny fitenin'ny mahazatra antsika, fa nilokana mihitsy ary izy io. Ary io akanjo io no namonjena antsika. Ary rehefa nesorina taminy io akanjo io dia fantatsika tsara fa rehefa maty izy dia nifonosana akanjo hafa indray zany, lamba hafa, fa nesorina io. Tsy ny tena akanjon'ny tompo fa nesorina io dia napetrany tsara tery amin'ny sisiny tery fa izy rehefa manana akanjo hafa dia ny akanjo ny fahavelomana. Nitsangana tamin'ny maty izy dia ny fahavelomana sy ny fitoerana eo ankavan'Andriamanitra dia akanjo izay napetraka Andriamanitra, nomen'Andriamanitra azy manokana. Indraindray zany tsika tahaka izay koa, rehefa misalotra ilay fahamasinana, misalotra an'ilay akanjo izay men'ny tompo, dia betsaka ny mialina satria vakiantsika rehefa avy eo fa ho ialonan'ny rahalany satria nahoana ny mena akanjo manokana, nahoana ny tafiana manokana. Fa izay efa araka ny tenintsika teo fa na ny akanjonao ary izay tafianao dia efa ankalain'ny olona anao. Izany hoe ny tiany lazaina amin'izany ny fomba fihetsika, fomba fiaina, tsy mitovy amin'ny olona intsony ianao, tsy mifanany ihany, tsy misoso toaka, tsy mifoka sigara, tsy manaonao foana, dia efa isian'ny fankalana izany. Andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy hoe no nitany rahalahy fa Josefa ny tiany rainy, mihoatra noho izy mirahalahy avy dia nankahala azy izy ireo ka tsy afaka nilaza teny tsara taminy. Laza teny tsara tamin'ity zany dia io zany io dia misy manompa zany ny teny, tsy nilaza teny tsara intsony ho pain'ny olona itsika. Satria efa fitafiana vaovao, fitafiana tsara no nanaovantsika manana ny fanahy masina miaraka amin'ny Jesosy dia ho pain'ny olona, ataon'ny olona aratsian'ny olona, ankalain'ny olona. Dia voly moa zany no tena mankahala zany efa nazavaintsika teo fa tsy miady amin'ny nofo aman-dratsika fa ny fanahy ratsy izay eny amin'ny rivotra izay miasa ao ambadika ilay olona ao. Fa ny olona izay hitantsika dia mankahala. Dia araka ilay teny teo zany efa vakiantsika tamin'ny Joël teo fa manamafy amin'ity andiny fadimy ity. Ary nanofy Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny dia vao mainka nankahalan'izy ireo azy izany. Eto zany dia resaka nofy. Izay ilay any amin'ny Joël teo hoe ny arotsaka an'Andriamanitra ny fanahy masina, dia misy ny any nofy, misy ny aminany. Amintsika izao dia men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana any nofy, manazava ny nofy ary manofy manao hoe mampiseho koa ny zavatra ho avy sy ny zavatra misy koa. Dia vao mitantara nofy ny olona anankiray na mampafantatra ny nofy izay satria rehefa miteny Andriamanitra ka manazava amintsika mazava mihitsy ny nofy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mety ny fomam-panahy raha tsy mitantara manambara. Izany ny anton'izao koa fantatsika tsara fa amin'ny mpanompony izay tenenan'Andriamanitra araka ny nofy dia tsy maintsy mizara, mila mizara satria sitrapon'Andriamanitra tianambary zany, na dia eo ary ny fankalana, eo ary ny fanenjehana. Dia araka izany ho vakiako ihany ny amin'ny hoe resaka nofy moa zany efa amin'ny nofy ihany tsika dia vakiantsika ihany ny andininy ny Genesis 12:20 ny amin'ny nofy satria na Jakoba akory na ny nofy na ny nofy koa izy fa tsara vakiana ihany fantarantsika ny hoe inona moa zany hoe fa maninona ny misy manonofy, minona ny sasany tsy manonofy, minona ny sasany mazava ny nofony, ny sasany toa manjavona. Fa ho vakiantsika izany amin'ny Genesis 12:20 aloha ny andininy 10 ka hatramin'ny 15 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy.
dia niala tany Berseba i Jakoba ka nakany Harana. Tonga teo amin'ny toerana iray izy ka nandry teo, nandritry ny alina satria efa maty ny masoandro. Naka vato iray tamin'izany toerana izany izy ka nataony ondana dia nandry teo izy, ary nanonofo izy. Zay araka ny tenintsika teo, manonofo na Jakoba ary dia nanonofo koa. Indro nisy tohatra nitsangana tamin'ny tany ka ny lohany dia nipaka tamin'ny lanitra, ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina tamin'izany. Ary indro ny tompo nitsangana teo amboniny ka niteny hoe, izao no tompo, Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka. Ny tany izay andrianao dia omeko anao sy ny taranakao. Ny taranakao dia ho tahaka ny vovoka amin'ny tany Hiely, any andrefana sy any atsinanana, ary any avaratra sy any atsimo. Ianao, aminao sy ny taranakao ny tahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary indro ao mombanao ka hiaro anao amin'izay lalan-kalehanao rehetra, ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity, tsy handao anao aho mandra-pahatanterako izay voalazako taminao. Zany a, ino moa ilay voalazan'Andriamanitra? Andriamanitra no milaza, tsy milaza indraindray izy maheno feo tahaka amin'ny Mosesy. Fa eto izy dia tamin'ny alalan'ny nofy no itenena, zany hoe iteny izy dia mampafantatra, mazava mihitsy. Ka tahaka izany a, Jakoba moa zany teto, izy ireny teo angamba dia hoe tsisy olona tantarainy fa matoa voasoratra eto dia fanan'Andriamanitra nefa nanambary zany ary notantarainy tamin'ny manodidina zany. Azafady. Dia araka ny tenintsika teo zany fa Andriamanitra mifidy olona manofy ary mazava ary tanterahany nofy. Zay zany tokony hoeritreretintsika koa, fa rehefa mampanonofy ny tompo, izay mahatonga antsika hoe tsy mandry ny saina, fa aleo ambara. Dia maka ny tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'izany dia ambara amin'ny olona na olon-tokana izay azonao nofy, na ny olona maro, na izao tontolo izao moa zany araka izao vidéo zaraina amin'ny hoavy Jesosy Kristy izao, dia ambara amin'ny tompo, amin'ny olona ny nofy izay asehony. Dia nofy anankiray koa, satria resaka nofy antsika alohan'ny amin'ilay sady ao anatin'ilay fahakalana, alohan'ny tohizantsika n'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny fahafidy amby telopolo Genesis teo, ao amin'ny 2:30 andininy telo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitsangana tamin'iny alin'iny any izy ka nitondra ny vadiny roa sy ny mpanompo vaviny roa ary ny zanany lahy 110. Dia nita tamin'ny fitana tao Jakoba. Naka azy ireo, izy dia nampita azy tamin'ny renirano ary nampitainy koa ny fananany. Ary Jakoba ireny no sisan'ny toetra teo. Dia nisy lehilahy iray nitolona taminy mandra-pahatonga ny andro ho mazava ratsy. Rehefa hitan'ilay lehilahy fa tsy naharesy any Jakoba izy dia nokapohiny ny foto-pehin'i Jakoba ka nivika tamin'izy nitolona taminy iny. Dia hoy izy avelao handeha fa efa mazava ratsy ny andro, fa hoy kosa Jakoba, tsy avelako handeha ianao raha tsy tahinao aho. Ary hoy izy taminy, iza moa no anaranao? Dia hoy izy Jakoba. Hoy indray izy, tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely, satria nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Dia ajanontsika eo ngamany. Zay mety nofy ve sa fahitana? Zay ilay hoe mahita fahitana, na tena hoe niady tamina anjely tokoa, niady tamin'Andriamanitra i Jakoba, fa maheno feo izy ary niteny hoe tsy atao Jakoba intsony ny anaranao fa atao Israely, fa mitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Io zany ataontsika anaty fonosana kely fa zany no nefa niantsoana ny Israely. Ireo Israely izay hitantsika hatramin'izao ireo dia izay no niantsoan'Andriamanitra azy, nitolona amin'ny Andriamanitra ireo. Hitantsika ny tantara be da be ary lava, ary mitolona amin'ny olona koa, nefa mahery
raha mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, efa be dia be ny tenin'Andriamanitra nomeny an zareo any amin'ny Exodosy, any amin'ny Leviticus, ny Deutéronomie, hoe raha mitandrina sy manaiky ny tenin'Andriamanitra, tsy manana Andriamanitra hafa afa-tsy izy irery ihany, dia fitahiana nomeny fa raha mampanohitra amin'izay dia fahoriana sy loza. Izany nomen'Andriamanitra zanak'Israely, tahaka izany koa tsika. Raha fidian'Andriamanitra tsika ka mandeha araka ny sitrapony dia tahaka ny na eo ary ny fanenjehana, ny fankalana, tahaka ny nahazo an'i Josepha eto, dia araka ny teniny tamin'i Jakoba koa, dia ho tanterahany tenin'Andriamanitra ozy izy tsy miverina ny aminy fa tanterahany amintsika, indrindra ho antsika izay mandeha araka ny famasinana sy ny fahatsaran'Andriamanitra. Dia teto izany hoe nanofy, efa nankalaina no ilay akanjo, no ilay fitiavany indrainy, dia mbola nanofy indray, dia mbola nitantara nofy indray, ary ilay nofy indray dia mbola nahagaga indray, hoe mbola nasany tantaran'ilay nofy izay atao hoe raha olona tsy miorona, dia tena hoe sady hoe mirehare no manao tsinitsinina. Izay mahatonga ny olona mankahala koa. Ianao izany rehefa manofy, tsy hoe manofy ho fanaratsiana olona, fa manofy matetika na asehon'Andriamanitra, tahaka an'izao koa na mitoro ny filazantsara ary amin'ny famarina amin'ny olona, dia ankalain'ny olona satria manelingelina ny fiainana satria ny olona ao anatin'ny faharatsiana. Misy tenin'Andriamanitra moa ny Apokalipsy ihany hoe ny olona dia ratsy foana, ny ratsy dia handeha amin'ny ratsy ihany, dia ity izany ny mpankahala dia vao maika nankahala ihany. Lesona azotsika raisina amin'izany raha mitonga amintsika na ao aminao izany io fankahalana io, na amin'iza indrindra amin'ny mpanompon'Andriamanitra, dia mila mieritreritsika hoe mpanompon'Andriamanitra mitoro ny famasinana sy ny fahamarinana, dia ianao izany mankahala satria vao elingelina ny fiainanao, dia mila mieritreritsika tahaka an'ireto mahazo an'ireto rahalahin'i Josefa reto. Dia hoy izy hoe dia vao maika nankalain'izy ireo azy izany. Izao no lazainy taminy, mba hinoho kely ange izao nofy izao. Eto izany ianao arak'ilay teny teo hoe rehefa mahazo an'ilay nofy ianao izany, mahazo an'ilay sitrapon'Andriamanitra tokony ambara, dia tsy mety. Na hitanao izao ary fa mankahala, tezitra izao ary ny rahalahy, dia milaza ianao satria mila fantatry ny olona fa izay natao hoe sitrapon'Andriamanitra rehefa miteny aminao ny tompo. Ny olona mety tsy mahazo an'izany fa ianao no tenenan'Andriamanitra, dia ambaranao ny tenin'Andriamanitra. Indro name amboara tany an-tsaha isika, ary indro niary ny amboarako, ary nijoro ary indreo ny lahatra manodidina azy kosa ny amboaranareo, dia ka ny akohoka teo anatrehan'ny amboarako. Dia hoy ny rahalahiny taminy, moa va izany anjaka aminay tokoa ianao, sa anapaka aminay tokoa ianao, vao mainka nankalain'izy ireo azy izany nofiny sy teniny izany. Na ny nofy fotsiny ianao izany dia efa nankalainy, fa ny teny manambara ny marina koa, satria nofy azo ny ity fa tsy hoe namorona izy, dia vao maika fankalana. Toy izantsika ihany, ny 9:9, dia nanofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny. Eto izany efa feno fankalana, efa tezitra, dia mbola manofy. Fantatsika tsara rehefa kelikely eo vakintsika ny tenin'Andriamanitra hoe nahatsony zareo mihitsy ary iny ilay mpanofy. Izay ny atsony olona antsika rehefa vangin'ny fanahy masina, manofy ianao na vangin'ny tompo maminany, dia men'ny olona anarana ilay mpanofy. Ary tamin'ny rehefa nahazo ny toerana prime ministre azy ary Josefa, dia izany no nomeny Farao anarany tany Egypta hoe ilay mpandika nofy, ilay mahay manazava, mahay manambara ny dikan'ny nofy, izany ny anarana nomena azy amin'ny fiteny Egyptiana izany. 9:7, dia nanofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny hoy izy, indro nanofy indray aho, ary indreo ny masoandro sy ny volana, ary ny kintana 150 ny ankohoka teo anatrehako. Nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany, ka
ny teny mafy azy ny rainy hoe inona izany nofy no nofisinao izany, moa ho avy tokoa vao sy ny reninao ary ny rahalahinao ka iankohaka amin'ny tany eo anatrehanao. Eto zany amin'ny dikateny hafa amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglisy dia misy ohatrany hoe ny teny mihitsy zany hoe sakana ny rainy, maninona ianao no miteny, maninona mbola miteny amin'ny nofy, mety miaro azy koa ny rainy satria fa tia ny rainy izy, hoe fantatrao fa ankalain'ny rahalahinao anao mbola hiteny indray, mbola hanonofy indray, mbola efa tsy tiany ianao mbola manonofy. Fa izay ilay izy na ny olona eo akaikitsika ary hoe tena hoe tiantsika ilay olona tena hoe miverintsika fa hoe miara-miasa amintsika, rehefa tena tonga hoe amin'ny tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra ny nofy dia manakana ihany koa. Fa mahasamihafa azy raha mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa, mpiara-manompo dia hitantsika eto aoriana eto ny mahasamihafa anazy dia ny alina azy ny rahalahiny. Ho an'ny olona tsy manan'Andriamanitra, tsy toeran'ny fanahy masina dia fialonana sy fankalana tanteraka anao anatiny fa ny enjehana. Hitantsika moa izany rehefa kelikely sady vakiantsika ny tenin'Andriamanitra fa ny afara tamin'ny namonony hoe niverina saika hamono an'i Josefa mihitsy ny rahalahiny. Fa ho an'ny olona izay manana n'Andriamanitra, manana ny fanahy masina, satria fantatsika fa Jakoba koa nefa ka mpanvangian'Andriamanitra, mahafantatra ny atao hoe endriky ny atao hoe nofy. Tsy manavao azy zany ny fitantaran'ny Josefa nofy dia fa ny rainy kosa dia nitadidy izany zavatra izany. Ho antsika zany rehefa hitoeran'ny fanahy masina, mety manofy koa ianao, mety maminany koa ianao ampisehoan'Andriamanitra zavatra mahagaga, dia tsy takan'ny olona izay tsy hitoeran'ny fanahy masina feno fankalana sy fanenjehana, fa mitadidy zany hoe mandinika ianao inona tokoa ny vokatr'izany, inona ny tena sitrapon'izany amin'ny fiainako amin'ny fanarahana ny Tompo. Izay zany ny amin'io hoe maninona ny resaka nofy, araka ny teniko teo hoe azo antsoina lohateny hafa mihitsy ty hoe miteny amin'ny lalàn'ny nofy ny Tompo. Fa ny lohateny raisitsika androany hoe alan'ny olona isika, alan'ny olona ianao, alan'izay vola ianao, alan'ny Satana rehefa hitoeran'ny fanahy masina na rehefa ao aminao manana ny fanahy masina ianao. Dia izay ny ampirisehako amintsika hoe eo ambany kelin'io zany raha vakiana tohizana ny 212 dia ny tantara ny nivarotan'ny rahalahiny an'i Josefa sy ny hafarany ho tonga ho prime ministre. Vakiantsika kely ny amin'ny 270, ny amin'ilay resaka hoe lasa nomena anarana io mihitsy ary ny sasany hoe lasa mpanao anarana sy amin'ny resaka fankalana sy fanaratsiana. Ny Genesis 7:7-70 araka ny teniko teo hoe tsy vakiantsika ilay izy fa mampirisika antsika maky. Fa ny 7:70 indray vakiantsika eto hoe ny resaka aminaran'i Jesosy, ny resaka izy ireo hoe indro fa tamy ilay mpaninofy koa ankehitriny andeha ho vonoantsika izy ary atsipitsika ao anaty lava-drano dia ho lazaintsika hoe lany biby masika izy. Ho hitantsika amin'izany ny hafaran'ny nofiny. Izay zany mieritreritra mihitsy ilay rahalahiny na mieritreritra ny olona hoe rehefa foanana, rehefa ankalaina na ratsiana, rehefa hoe esorina eo amin'ny tsy mifandray amin'ny fiarahamonina ianao ao anatin'ny fianakaviana amin'ny mpiara-mivavaka dia ho foana ny nofy. Fa fantatsika fa araka ny teny tamin'ny Jakoba teo fa ny nofy nasehony tamin'ny Jakoba koa dia tanterahany. Ny 570, ny 5 ka hatramin'ny 9 anaran'i Jesosy. Indray alina nanofy izy roalahy, ty zany hoe nanazava ny nofy ny tandafy Jesosy. Efa tantara ty aoriana zany fa tsy tohizantsika ilay tantara fa natao tao an-tranomaizina izy tsy tantarantsika eto ary ny amin'ny izy tao amin'ny Potifara sy ny vadin'ny Potifara, zany tantara hafa koa
Fa ny resaka fiasan'ny fanahy masina ao amintsika aloha eto hoe andiny fadio amin'anaran'ny Jesosy ary indray alina nanofy izy roa lahy dia ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofony mpanjaka ny Ezipta izay nifatotra tao an-tranomaizina. Samy nanana nofiny izay samy manana ny heviny avy izy ireo lahy ireo. Noho ny maraina ny andro dia nakao amin'izy ireo i Josefa ka nahita azy ireo nalahelo tarehy. Dia nanontaniany Josefa ireo tandapan'ny Farao izay niara-nifatotra taminy tao an-tranon'ny tompony. Hoy izy, nahoana no malahelo tarehy izato ianareo? Hoy izy roa lahy taminy, nanofy izahay ary tsy misy mahalaza ny heviny. Dia hoy Josefa, tsy avy amin'Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Miangavanareo aho, lazao amiko izany nofinareo izany. Rehefa misy manofy, raha manofy tsika izany ka hitoeran'ny fanahy masina dia afaka manazava mitantara amin'ny olona ny nofy sy ny heviny. Ary raha misy olona manofy ary dia men'ny tompo izany fanazavana izany nofy koa. Dia gaga ny olona fa maninona mianan-kendry foana hozy izy fa rehefa ao amintsika ny fanahy masina dia men'Andriamanitra antsika izany fanomezam-pahasoavana izany. Fanomezam-pahasoavana izany izay nomeny an'i Josefa ary tsy miova hozy izy Andriamanitra. Narotsony tamin'ny olona rehetra ny fanahiny dia mbola omeny antsika izany ankehitriny aza gaga ianao raha misy. Indrindra raha manofy izany dia amintsika dia nomeny tompo izany fanomezam-pahasoavana izany anazava. Raha ohatra tsy mazava aminao izy, raha fa hitoeran'ny fanahy masina ianao afaka manontany koa ianao manontany amin'ny tompo tsika fa ny tompo manazava avy amin'Andriamanitra izany hozy izy. Dia izay manana an'Andriamanitra, hitoeran'ny fanan'Andriamanitra no manome ny hevitry ny nofy. Fa tsy ny olona no manome ny hevitry ny nofy fa Andriamanitra manome ny hevitry ny nofy ka dia izany ao anatin'ny fampianarana fampaherezana ao amintsika. Ny toko fakikely ihany ny amin'ny fahatelo amby roapolo raha vakiana hatramin'ny farany fa vakikely teo ohatran'ny nanaitra anazy tamin'izaho nanomana an'izy ity. Andiny fahatelo amby roapolo amin'ny fahefapolo teo amin'anaran'i Jesosy hoe kanjo tsy mba nahatsiaran'i Josefa ilay lehibe ny mpitondra kapoaka fa nanadino azy. Eo izany mandalo fahoriana tanapigadrana izy tamin'ity Josefa. Mandalo fahoriana efa nigadra, efa namidy ny rahalahiny, nandalo zavatra mafy. Na dia atao hitoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra indrindra hankalain'ny olona isika araka ilay teny teo dia misy miatra amin'ny tenantsika izany mivatana amin'ny fanahintsika. Fa rehefa tonga ny fankalan'ny olona dia mety adino ianao na dia manao zavatra soa sy tsara eo anatrehan'ny olona fa ovakitsika ihany ny andininy fa ny toko faha 1/20, ny andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 9 amin'anaran'i Jesosy. Nanazava ny hevitry ny nofin'ny Farao indray izany Josefa eto. Mitohy ihany izany ilay tantara amin'ity resaka nofy ity. Araka ny teny teo izany hoe raha ny tena izy na azo lazaina koa ny lohateny hoe miteny amin'ny alalan'ny nofy ny tompo. Fa ilay fankalana izay misy ao anatin'ny olona na misy ataon'ny Satana ho anao izay toerana toeran'ny fankalan'ny olona izany. Toizantsika ny andiny 17 amin'ny Genesis 1:20 amin'anaran'i Jesosy dia nandefa iraka hakan'i Josefa i Farao ka nalainy faingana niala tao an-davaka izy. Nanaratra ny volombavany sy niova fitafiana izy ka nakany amin'ny Farao. Io izany resaka fitafiana io mbola resantsika manaraka fa hitantsika fa arakaraka ny toe-javatra dia miova ny fitafian'i Josefa. Nanofy aho fa tsy ho Farao tamin'i Josefa. Nanofy aho fa tsy misy malaza ny heviny. Nare nefa aho fa ianao hono raha mandeha nofy dia mahalaza ny heviny. Hoy ny navalin'i Josefa any Farao hoe tsy ahy izany Andriamanitra no ilaza izay valiny ampiadana any Farao. Izay mbola naverin'i Josefa ihany izany rehefa misy nofy dia Andriamanitra no manome ny valiny manazava ny nofy. Ka izany ho antsika izany
mampirisika antsika foana fa ny tompo rehefa mametraka an'ilay fanomezam-pahasoavana ao anatintsika koa dia tahaka ny nataon'i Josefy ity, na dia any an-davaka na any am-pigadrana na aiza n'aiza dia asehon'Andriamanitra foana ny voninahiny noho ilay fanomezam-pahasoavana meny antsika. Fahavalo amby telopolo amin'ny toko raika amby efapolo teo vakiana kely aminaran'i Jesosy hoe dia ho Farao tamin'ny mpanompony, moa va isika ahita lehilahy manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny tahaka an'io. Zay le na Farao ary izay tsy mihinan'Andriamanitra teo aloha dia mahita mihitsy fa i Josefa dia manana ny fanahin'Andriamanitra ary tsy nahita tahaka anazy izy ka izay nametrahany azy ho Prime Ministra mpitantana ny fananany rehetra. Mampirisika antsika mamaky manontolo, mety efa haintsika ny tantara fa raha vakiana miadana Antsipiriany dia fantatsika tsara zany hoe fitahiana sy fanomezam-pahasoavana rehefa tonga amintsika ny fanomezam-pahasoavana na dia mandalo fahoriana mandalo ady sarotra ary dia ain'Andriamanitra foana no mitahiry ilay fitafiana, ilay fanomezam-pahasoavana ao amintsika ary ilay fanahy masina efa nomeny antsika. Zay zany no tokony fantatsika koa, tokony atsika fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay avy zany manaradian'ny tompo hoe hitan'ny olona manodidina antsika koa ve ilay fisian'ny fanahy masina ao amintsika. Satria tokony hitan'ny olona zany tahaka ny Josefa sy ny olona rehetra izay tantaraina amin'ny Baiboly fa anjarantsika no mampiseho izany amin'ny fiainantsika andavanandro. Amaranantsika ny tenin'Andriamanitra dia vakiantsika ny Apokalipsy toko 7 ka hatramin'ny 7. Vakiantsika izy io fa tian'ny tompo ambara amintsika ao aloha kelin'io dia momba ny hoe ny taranak'Israely izay voafidy any an-danitra zany, fa ho antsika izay manana fanan'Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'izany voafidy izany koa. Ozy ny tenin'ny tompo aminaran'i Jesosy hoe 7 Apokalipsy toko 7. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra, ny fikom-pirenena rehetra ary ny samy hafa fiteny rehetra. Nitsangana teo anoloan'ny seza fiandehanana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry izy ireo, ny akanjo fotsy lava sady ny tana sapany rofia teny an-tanany, ary niantso tamin'ny feo mahery hoe ny famonjena dia an'Andriamanitsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandehanana sy an'ny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra dia nitsangana manodidina ny seza fiandehanana sy ny loha olona ary ny zava-mananaina efatra niankohoka teo anoloan'ny seza fiandehanana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra hoe Amena, ny saotra, ny voninahitra, ny fahendrena, ny fisaorana, ny haja sy ny hery ary ny faherezana dia n'Andriamanitsika mandrakizay. Amen. Ary ny ray tamin'ny loha olona dia niteny tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy, fa hoy aho taminy tompoka ianao malala, dia hoy izy tamiko ireo no avy amin'ny fahorina lehibe ary ny akanjony dia nosasany sy nofotsiany tamin'ny rano zanak'ondry. Noho izany izy dia eo anoloan'ny seza fiandehanan'Andriamanitra ka manompo azy andro aman'alina ao amin'ny telopolony. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandehanana dia amelatra ny tranolainy andrakotra azy, tsy honoana na angetahita intsony ireo ary tsy aninona azy ny masoandro izay hafanana na izay hafanana akory, fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandehanana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loha ranonaina ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Alleluia. Amen. Dia izany tenin'ny tompo izany ao amin'ny Apokalipsy azontsika iverenana zany no ifampaherezantsika na vavaka fiderana ihany koa atolontsika amin'ny tompo izay miorina mandeha araka ny fahamasinany, fa na dia eo ary ny fankalana, ny fanenjena noho ny fanomezam-pahasoavana noho ny fanahy masina izay ao anatintsika, dia ny tompo mitarika antsika, manome lalana sy manome fitahiana fahasoavana ho antsika tsirairay avy
Ka dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompoko. Aleloia. Amen.